Faly miarahaba anareo hatrany mo ny tenako amin'izao lakamisy faha 20 ny volana jona izao ary mbola tohiny mahazatra foana ny zavatra izay hozarentsika androany tsy inona moa izany fa ny vaovao sy ny zava-misy. Mialohany hizarantsika izany zavatra rehetra izany dia abonné aloha ny chaîne-natsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy ary azadino ihany koa ny manisy like ny vidéo zany hoe manao j'aime ny vidéo ary noho ny farany dia apetraho ihany koa ny commentaire. Ny hanombohantsika ny resaka izay ataontsika ato anatin'ity vidéo ity moa dia mikasika any Colonel Faneva. Colonel Faneva moa dia tsy misy tsy mahafantatra raha mbola olona mpanaraka ny raharaham-pirenena satria anisan'ny tena colonel izay be mpitia ary hita maso fa tena miasa tokoa iny namana iny. Nentina Colonel Faneva voatendry ho commandant du groupement gendarmerie ao Menabe ny zoma izao no atao ny fifamindram-pibaikona. Ampahafantarina moa izany zavatra izany ho an'izay mbola tsy mahafantatra indrindra ho an'izay liam-baovao satria anisan'ny tena be mpankafy iny Faneva iny. Tsara ihany koa moa ny manamarika fa izany lanonana izany dia tanterahina eny amin'ny kianja manara-penitra Morondava manomboka amin'ny 10 ora maraina tsy diso. Koa dia anasana atsika mianakavy mba ho tonga hanotrina sy hanatrika an'izany lanonana bevata izany. Ary rehefa voaresaka ny mikasika an'izay ndeha ary isika hiresaka ny resaka izay ataontsika manaraka ihany koa. Ny resaka atsika manaraka moa dia ity izay ho lazaintsika ity tsy inona moa izany fa ny hoe resaka famokarana bala blanc. Nankatoavy filan-kevitry ny ministra ny hamokarany ozinina miaramila ireo bala blanc vita amin'ny takela-by mifono varahana ary mikombona ny vozony. Raha vantany vao ny hely moa io vaovao io dia be debe ny olona namoaka fanaohan-kevitra ka tsy nankasitraka anio. Ao ihany koa moa ny milaza hoe ny zavatra laharam-pamehana no tokony imasona sy matimatesana. Fanazanina tsy zany anefa dia matony fitondram-panjakana mieritreritra manao anio ary mankatoa io ny filan-kevitry ny ministra dia azo lazaina fa mananantony io ary ireo koa dia mahafantatra ny laharam-pamehana noho izany dia ilaintsika io ary ilain'ny miaramila ihany koa. Miresaka an'izay miaramila izay isika dia ndeha isika hiditra kely resaka any Mandritsara. Festival sabotsy be dia iarahantsika mahafantatra ary iarahantsika mahalala satria anisan'ny tena malaza tany amin'iny faritra Mandritsara iny. Nandritra izany anefa dia nisy firavaka volamena ny any Rozinina lasa nolondratsy tamin'iny festival sabotsy be iny ka tratra ny tompon'antoka amin'izany. Hitantsika amin'ity sary ity moa izany zavatra izany koa dia isorana manokana ny mpitandro filaminana noho ny ezaka izy ireo. Faty anankiray ity kosa dia tany Itosy Antananarivo. Lehilahy iray sy ny sakaizany nangalatra finday nandritra ny fanadinana ara-panatanjahantena baccalauréat. Raha araka ny vaovao voalaza dia lehilahy 20 taona sy ny sakaizany no voasambotry ny polisy ny alatsinainy 17 jona 2024 teny amin'ny sekoly Saint Michel Itosy noho ny resaka fangalarana finday ireo mpanao fanadinana ara-panatanjahantena baccalauréat. Polisy misahana ny fiambenana mandritra ny fanadinana ara-panatanjahantena baccalauréat no natsikagitra azy ireo fa misava ny kitapon'ny mpianatra. Nosamborina avy hatrany izy roa ary hita teny aminy ny finday maromaro. Natolotra ny fampanoavana ny talata 12 jona 2024 ny raharaha ka nampidirina amponjy avonjimaika izy roa ireo. Ny vaovao manaraka izay ho lazaintsika ihany koa sy ho zaraintsika dia mikasika ny kianjan'ny Barea na hoe kianjan'ny Mahamasina. Tonga nijery ifotony ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny iraky ny FIFA tapaka fahosoloana ny bozaka ary efa manomboka ihany koa ny asa. Tsara ho fantatra ihany koa moa ny mikasika an'izay satria anisan'ny be debe ny tanora malagasy enina tsy tanora aza dia anisan'ny mankafy io resaka baolina kitra io indrindra resaka fanatanjahantena. Ny ho resantsika manaraka dia mikasika any Mpanakanto Delphin. Mpanakanto Delphin moa dia anisan'ny tena nanana ny lazany tany aloha tany ary mbola mijanona ho lezendy amin'isika miteny izao. Anisan'ny hira izay tena nahafantarana any Delphin moa dia toy ny Ramanonaka ary Pectoraiky sy ny hafa ohatran'izany. Be debe ny hiran'ny Delphin izay nalaza ary ny ankamaroan'ny hira izay navokany ity namana ity dia tena nalaza tokoa satria anisan'ny tena azo lazaina fa tena vrai artiste raha izany Delphin izany. Ny antony hilazantsika ny mikasika any Delphin ato anatin'ity vidéo ity moa dia mankalaza ny faha 7 amby 70 taona nahaterahany anio i Delphin mpanakanto malagasy.
Miarahaba manokana any mpanakanto Delphin moa izahay ato anatin'ny ity chaîne ity ho ela velona ary haingany hatratrany tanjona irinao ianao ary ho tanteraka izay rehetra kasainao manova fety sambatra ary araroto ny fiainana dianimbola velona fa tsy hay izay mety ho ampitso. Rehefa voateny moa ny mikasika an'izay Delphin mpanakanto malaza izay dia ndeha isika hivadika kely any Atamatavy indray. Any Atamatavy moa dia kely sisa dia ho afaka tanteraka ilay fako be ny vangongo izay nanentsina ny lakan-drano teo amin'ny pont Vietnam Ambalakisoa. Arak'izany moa dia misy ny asa atakalo vola ataony ireo miisa telonjato izay vatsiany fidy vola ary efa 10 andro izay no nanaovana ny asa. Miezaka kosa ny commune urbaine de Tamatavy manampy amin'ny fampitaovana sy manala ireo fako voaangona isanandro. Nijery ny fizotrany asa ny ben'ny tanàna Rakotonirina nantenena ny omaly ary nankahery anireo rehetra nanatanteraka ny asa no sady nanentana ny olona mba tsy hanary fako ao anatin'ny lakan-drano. Marina moa fa io lakan-drano Ambalakisoa io dia mifandray amin'ny lakan-drano ny Pangalana. Rehefa nolazaintsika moa ny mikasika an'iny fakitra Tamatavy iny dia ndeha indray isika hivadika kely any amin'iny fakitra Fort Dauphin iny. Any Fort Dauphin moa dia vonona tanteraka ny tafika malagasy any Fort Dauphin anome ny soa sy ny tsara ho an'ny mponina Taolagnaro amin'ny kermesy lehibe tsy diso anjara amin'izany ihany koa ny matso lehibe izay atao amin'ny andro ny 26 Jona. Ary misy ihany koa ny démonstration taekwondo militaire Fort Dauphin hatao amin'ny 26 Jona io izay hatrehin'ny maître Beni Patrick. Zay moa ny mikasika any amin'iny fakitra Fort Dauphin iny dia ndeha isika hilaza zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina ary hiresaka ny vaovao manaraka izay tokony ampahafantarina ianareo rehetra ato anatin'ny ity chaîne ity. So misy gaga ianareo mahita an'ity sary izay hita amin'ity video ity ary misy ihany koa ny mametra-panontaniana hoe inona no ifandraisan'ny resaka amin'ny ireto sary ireto. Ity sary zao hitantsika eto amin'ity video ity dia misy sarin'ny lalana ary misy tobila ihany koa. Tsara ihany ny mampahafantatra fa ity sary ity dia lalana mankany amin'ny fakitra atsimon'ny Madagasikara tamin'ny taona 570 sy taona 770. Efa mitady hiverina tahaka izao ny lalam-pirenena fafito noho ny fahasimbany hoy ireo izay mpilaza vaovao sy mpamoaka ny vaovao misy eto a Madagasikara. Ny hamaram-paranantsika vaovao ato anatin'ity video ity dia resaka fampiroboroboana ny resaka fizahantany. Tanterahina amin'izao fotoana izao eny amin'ny CCI vato izany zavatra izany ary tonga nanokatra sy nanatrika izany any an-toerana ny filoha malagasy sy iza moa izany fa Andry Nirina Rajoelina. Tsy ahivina fa isan'ny velorano ny filoha ary isan'ny fanohitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ny resaka fizahantany na hoe resaka tourisme ka tena imasoan'ny fitondrana ankehitriny izay tarity ny filoha ny fampiroboroboana azy. Ka hitantsika amin'ny reto sary ireto izany zavatra izany koa dia ampahafantarina ianareo rehetra. Zay ihany koa ny namarina ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ajanona antsika hatreo fa mbola hitohizantsika ny resaka manaraka amin'ny video manaraka. Nohon' izany dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina ianareo ary mbola manasanareo hatrany ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka hametra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy gaby oye tsao tsao velomo.